fiadanano sotran'ny tompontsika fa tafaraka eto indray androany a miaraka iaino ny tenin'Andriamanitra iaraka indray ny tenin'Andriamanitra za mandray a isika ihany koa mandray a arak'izay hitarian'ny fanamasina ao anatin'izao fotoana izao miarabantsika tsirairay avy a isaorana ny tompo ny fotoana izay mbola omeny miomana eona amin'Andriamanitra ao laharana fa 820 sy 200 zao misaorana Jehovah ary fanahiko a zay rehetra tao anatiko misaorana ny anaran'ny masina misaorana Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra ao anatin'iny salamo iny dia misy hoe manavotra ny ainao tsy hidina any andavaka zay tokoa ilay Andriamanitsika Jesosy Kristy tompo a zay manome fiainana mitahiry atsika matoantsika mbola velonaina amin'izao volana Mai 24 zao a dia mbola noho ny fahasoavany a mbola noho ny fitahiny a sy ny famonjeny isaorana ny tompo koa nanasitranany an'ireo olona zay narary ny corona misy rahalahy efa tao ambava ahoana mihitsy fa ny tompony nanavotra ny tompony nanome fiainana ny tompony nanasitrana mba hijoroana vavolombelona bebe koa an Jesosy hatrany a dia isaorana an Jesosy zany fa avy aminy mandresy isika ao am Jesosy ary manoatra no mpandresy isika ao am Jesosy isaorana anazy zany fa vao kely vitsivitsy aloha alohan'ny tena izarana ny teny a amin'izao fotoana izao moa isika mbola ao anatin'ny fihiboana ary rehefa ao anatin'ny fihiboantsika dia tsy misy mihitsy aloha ny fotoana eny Ambohibo a mandritry n'izany fotoana zany aloha tapitra tanteraka ny confinement zay vao misy a ny fotoana fa manaraka ny lamima misy tsika manaraka ny rafitra misy tsika dia samy any an-tranony hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na aiza ny rona telo amin'ny anarako a dia ho afovoany a rehefa tokantrano ianao a ianareo a dia afaka miara mivavaka afaka miara mandray ny tenin'Andriamanitra satria na aiza zay iangonana rona telo zay dia eo afovoan'ny tompo hoy koa izy hoe raha mivavaka ianao mirindrina amin'ny efitranonao mangingina dia ny rainao zay mahita mangingina no amaly anao dia apetratsika tsara zany zay hoe zay ny afatra tsy misy aloha ny fotoana fiaonana mivantana mandritry n'izao confinement zao fa aloha tapitra tanteraka misy ny confinement a zay vao manomboka indray ny fotoana fampianarana fotoana fitoriana ny tenin'Andriamanitra manaraka an'izany koa zavatra anankiray tia napetraka ihany koa hoe misy amintsika mangataka ny famerenana ny toriteny amin'ny télé a zay tsy arany teo aloha zavatra misy dia zao hitantsika ty toriteny ty ao amin'ny YouTube ho antsika rehetra zany fa tsy amin'ny télé ihany a matevetaka an'izao alahady maraina amin'ny 7 zao dia manasantsika anatona hiditra ao anatin'ny chaîne YouTube Kristianina Ve a dia voaraintsika ao a ny toriteny marobe a mitape fotsiny ianao miomana na miomana eona amin'Andriamanitra ao a dia ao daholo a ny toriteny rehetra zany dia miamandrositsika ao anatin'izao fotoana zao hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra ary me manakaiky arakaraka ny androson'ny fotoana dia miakaiky izay fiverenan'i Jesosy zay zao koa nefa ny zavatra tena tia napetraka hoe efa be da be ny toriteny zay nizaraina atao anatin'ity miomana ity a manao na ny toe-po a ohatrany ahoana ny fitondratena miatrika an'izao vaninandro farany zao a ohatrany ahoana ny fiangonana ho tafakatra sy ny maro samihafa be da be izy reny dia mbola toizantsika hatrany a mbola misy zavatra maneheny a tiako zaraina amintsika mandritry nyty minitra vitsivitsy ity hoe raha ho avy tokoa Jesosy akoatra fanampy zay rehetrarehetra voalaza hatramin'izay olona tokony hanao ahoana koa tsika ohatrany hoe famasinana fadiovampo tahotra an'Andriamanitra sy ny maro samihafa tokony olona ataoko hoe mazoto miasa ho an'i Jesosy a ary miasa amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ihany koa tsy azo atao zany hoe ho avy Jesosy dia andao tsy hanao ninninona fa hoe ho avy Jesosy dia andao hijanona ao an-trano dia tsy asa dia tsy hanao zavatra ho avy Jesosy fa amin'izay Jesosy ho avy zay ataovy ny asa ataovy zay asa na asa fanompona na asa fitoriana na asa fivelomana tena tiako apetraka zany hoe mila olona miasa Jesosy miasa amin'ny tanany miasa amin'ny sainy miasa amin'ny heriny mba ho voninahitra Jesosy Kristy tompo zay zany zavatra tiako apetraka eto hoe mazoto miasa manana fotoantsika tamin'ny herin'ny androany tsika nresaka an'ilay hoe laodiki le hoe nanana fananana be niasa be navory be sy ny sisa rehefa miaraka amin'i Jesosy a mila manana an'le équilibre inona le équilibre mila mandanjalanja zany tsika Jesosy a sady zanak'ondrin'Andriamanitra manaisina fahotana zao tontolo zao no sady lio ny fokony jodo efa tonga zany amin'ny apokalypsy zany hoe sady ondry zanak'ondry no liony misy ihany koa Jesosy dia niteny hoe endre taka ny mena rana ary mora taka ny voromailala olona iray zany manana an'ireo toetra ireo hoe taka ny mena rana
tahaka ny voromelala. Misy équilibre zany sahala am'izay. Zany hoe raha miasa ihany koa dia ilaina mihitsy ny miasa, mila mandanjalanja koa ao anatin'ny asa sy ny zavatra rehetrarehetra atao. Zay zany le toetra mila mipetraka tsara amintsika tsirairay avy hoe manana an'izay fandanjalanjana zay amin'ny zavatra rehetra atao, ary io dia ny fanamasina no mampianatra sy manoro ao anatin'io. Mampianatra be ny tenin'Andriamanitra Solomona nomeny tompo fahendrena any amin'ny resaka fahazotoana ao anatin'ny ohabolana. Misy teny maro ao. Misy hoe ny malaina dia ohatran'ny savily, ohatran'ny varavarankely mifatotra amin'ny saviliny, dia rehefa matory izy dia hoarina ohatran'izay. Ny teny koa izay mandehana any mivitsika ary lay malaina, fa ny vitsika dia manoro anao anao hiasa. Zany hoe ny teny koa ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahin'ny mazoto no anapaka, fa zay kamo dia ho andevon'ny mazoto zany. Tena tiako apetraka zany zay satria indraindray sao dia diso hevitsika fiangonana hoe tsy miasa, tsy manao ninina, tsy mihetsika. Fa Jesosy niasa, Jesosy mpanao fanaka, mpandrafitra. Ry Paoly nanao lay, niasa sady nitory ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe tena tia napetraka zany zavatra zany mila manana ny antony asa. I Adama rehefa tonga tao an-jaridaina ny i Adama no nasainana ny karakara ny zaridaina, nameny anarana ny biby. Zany hoe mila miasa ny olona. Zao na toko fadimy Jesosy dia milaza hoe ny raiko miasa mandrakaka ankehitriny, za koa miasa. Raha mbola mazava ny andro dia tsy maintsy mbola miasa sika. Ilaina zany zay miasa zay. Romanina toko 12 dia milaza hoe mazoto fa aza malaina. Amin'ny fiainana rehetra mihitsy iny zany. Amin'ny version hafa ianao dia mahita an'izay mihitsy hoe tokony olona mazoto, tsy olona malaina. Amin'ny toy moa izy avy eo dia raha amin'ny fanompoana tompo dia amin'ny zotom-po amin'ny hafanana. Tia napetraka amintsika zany zay. Fa indraindray lasa itenenany ratsy ny filazantsara tsika hoe kamokamo, tsy manao asa, tsy mihetsika, tsy manao ninina. Fa endrika ahitana zanak'Andriamanitra koa zay hoe misy asa. Ary jerevo raha te hiresaka an'izay asa zay ahako dia tena hoe raha miresaka tsika le hoe vehivavy mendrika hoy ny voasoratra anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe vehivavy tsara ozy izy any tombany dia tsara lavitra noho ny voanga. Dia ao amin'ny ohabolana tsika mahita an'izay ohabolana fa raiky amin'ny 30. Ohabolana fa raiky amin'ny 30 mahita an'ilay vehivavy izay tsara sady mazoto. Dia manasa anao hamaky an'io hoe asan'ilay vehivavy io manomboka amin'ny 10 zany, manomboka amin'ny ohabolana fa raiky amin'ny 30 ny 10 sy ny toy any rehetrarehetra iny dia miasa anie zany. Tena miasa ao amin'ny tokantranony, mijery ny zavatra tokony ilaina, zavatra tokony atao. Ary mandray an'ity tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro koa amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salama hoe ny lehilahy matahotra an'i Jehovah izy dia mivadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra. Zany hoe zay asa zay zany mitondra vokatra rehefa avy eo. Tena tia napetraka amintsika izay fa sao tsika lasa extrémiste hoe ho avy Jesosy dia tsy hanao ninina. Miasa arak'izay azo atao. Dia io anasako antsika io ohabolana fa raiky amin'ny 30 io. Miasa izy ny ao amin'ny tokantranony, fa miasa koa izy mijery ny ao ivelany. Miasa izy mijery izay anjara tokony ho an'ny olona miara-miasa sy ampiasainy eo. Ary hoy izy rehefa avy eo hoe ny andro avy aza io mezany. Zany zavatra zany tena zavatra mila mipetraka hoe ny akamoana indraindray no mahafaty. Ny akamoana indraindray no lasa tsy ahazona zay tokony hananany. Ny akamoana indraindray no lasa tsy sininina fa dia taraiky fotsiny eo. Nefa ny tompo manome saina anao, manome hero anao, manome tanjaka anao, manome vatanao anao, afaka entinao miasa zany ho anao hivelomanao, ho anao anaovana ny asan'Andriamanitra. Dia zay teny zay tena hoe tiana apetraka tsara. Raha indray zao mpitory-teny indray ary aloha. Mpitory-teny toko faha 12 famporisiana ho an'le hoe asa andininy voalohany. Mpitory-teny toko faha 10 aloha andininy faha 12. Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano. Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano, ary ny akamon'ny tanana no mampiteten trano. Dia nio tsara zany lazain'ny tompo zany. Ny fahalainana be no mampianjera ny lohatrano. Tena ilaina ny mivavaka, ilaina ny manana Jesosy, ilaina ny tena hoe miankina tanteraka amin'ny tompo. Fa ny tompo manora anao koa zavatra rehetrarehetra atao. Tsy hoe hivavaka ianao mba tsy anjeren'ny trano, tsy anjeran'ny trano, nefa misy asa tokony ataonao noho ny fahalainanao ny anjeran'ny trano. Ny akamon'ny tanana no mampiteteny trano, tsy hoe hivavaka mba tsy hitete fotsiny ny trano, hivavaka mba tsy anjeran'ny trano, fa misy asa apetraka ny tompo ataonao. Jereo ny fiainana nataon'i Jesosy. Jesosy zany dia olona ny asa, teto vohitra sy tanàna, ny asa foana. Fa eo ilay zay hoe mila équilibre mba tsy handevo ny asa ihany koa ianao. Toizako ary le teny. Andiny fa voalohany amin'ny toko fa 12. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7, ary na dia ny 8 aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana
anjoa ty ambonin'ny tany. Raha feno ny ranonorana dia alatsany amin'ny tany zany, ary na mianjera miana atsimo na miana varatra ny hazo dia eo amin'izay enjerany ihany no andrina. Izay fatrapihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay mana ny rahona tsy jinja. Andiny fahinana, amin'ny maraina dia afafazo ny vonao, amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny tao aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy rotota. Zay zavatra zay zany tena tiana apetraka ho an'ny fiangonana ihany koa. Raha niresaka an'ileo abolana teo tsika niresaka hoe vehivavy mazoto, fa ny vehivavy dia endriky ny fiangonana Jesosy Kristy. Teo anatin'ny vahasotoana ihany koa zany zay asa rehetrarehetra zay. Tena tiana apetraka amintsika zany satria zao fivaninandro ianantsika zao be da be ny zavatra tokony atao mila atao dia tena mampirisika atsika ao anatin'izay. Mety tsika ihany koa dia zao tsika tsy ara-panahy be fotsiny, ka misavoamboana any fotsiny ny fiainantsika dia atao amin'ilay fiteny hoe spirituel be, fa miaina eto tany ianao, ary rehefa miaina eto tany ianao dia misy fivelomana, misy asa tokony atao, misy zavatra mila karakaraina, ka mampirisika atsika ao anatin'izay hoe samy azoto hiasa, samy azoto hiezaka, samy azoto anao zavatra rehetrarehetra, fa ny fahaleovantsika dia ao amin'i Jesosy. Raha mamboly ianao, Jesosy hitahany fambolenao. Raha miopy ianao, Jesosy havanina ny fiompianao. Raha mivarotra ianao, Jesosy halavorary an'izany. Ninona asa ataonao sokajy na asa manahoana na manao ahoana, dia ny tompo ame fahendrena, ny tompo ame fahazotoana, ny tompo ame fikirizana dia maherezatra any halavorary an'izay rehetrarehetra atao. Zavatra misy ihany koa mantsy dia zao ny zavatra tena tiana apetraka amintsika hoe isika raha eto Madagasikara, raha zao vaninandro iainantsika zao dia lasa ohatrany hoe te ametraka zavatra ao koa resika tsara, tsy zavatra ny tany zao resahako amintsika zao tsy zavatra hoe zavapoana, zavatra mandalo, fa tiako apetraka hoe ny fahendrena rehetrarehetra omen'ny tenin'Andriamanitra dia mila raisitsika daholo. Ny famarinana rehetrarehetra atao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mila raisitsika daholo. Ao anatin'izany izay le resaka hoe asa zay. Ny mahazo fa aza malaina, aoka afanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Mahazo mandeha mitory ny filazantsara, mahazo mandeha mamafy ny tenin'Andriamanitra, mahazo miasa arak'izay azo ny tananao atao mba hivelomanao aveo ary anampianao ny hafa ihany koa. Any amin'ny Efesianina any dia misy an'izay, izay nangalatra dia aoka tsy hangalatra tsony, fa aoka izy asa amin'ny tanany mba hisy hivelomany sy hanomezany an'izay mila an'izay. Zay koa ngely fiainantsika. Rehefa miasa koa ny tanjona iasana dia zao mba hahafahanao hanampy ny hafa. Fa tsy ho titeny ianao dia hamoro anao dia ianao rery. Efa nampianarintsika tetony amin'ilay nanan-karena dia nanitatra ny taniny. Fa tsy zay le izy fa miasa ianao hivelomanao sy ny ankohonanao amin'izay antonony. Mbola ianarantsika ihany koa zay hoe resaka antonony sy fahonoana teny zay. Fa avy eo hijerevanao ny hafa. Zay misy ny toetran'i Jesosy dia sahala amin'izay, ny hevitra ny hafa izy, nanome ny hafa izy, karakarany ny hafa izy. Dia zavatra tena tiana apetraka amintsika zany ataoko hoe zavatra terre tena tiana apetraka amintsika izay zavatra zay. Jesosy Kristy modely amin'ny lafiny rehetrarehetra. Ary rehefa modely amin'ny lafiny rehetrarehetra izy ianarantsika koa izay fahazotoany zay. Ny raiky miasa hozy izy mandrakandroany, za koa mbola miasa. Avy ny alina izay tsy ahafahana ny miasa tsony, fa mora mazava dia ndao hiasa. Manaraka an'izay, zavatra tena tiana apetraka amintsika ao anatin'io asa io dia zao. Raha ny vaninandro iainantsika amin'izao fotoana zao ty resaka coronavirus ty voaraiko tamin'ny herinandro zao dia hoe mitombo be ny isan'ny chômeur any États-Unis. 3 millions ny s'inscrire indray ao anatin'ny ataoko hoe groupe moa zany sa inona hoe ireo olona zay ao anatin'ny tsy anasa. Hitsitongana ny toe-karena iraisam-pirenena. Zany hoe tena hisy chute, hisy crise monétaire, crise économique, nisy orinasa hidy, hisy trano fiasana tsy hitsokatra tsony, be da be ny tsy hanasa sy ny maro isan-karazany noho ity coronavirus ty. Ary eo no mipetraka amin'izay le mila manana fahendrena. Nisy fotoana ne Josefa tamin'izany fotoana nahazo an'le nofo hoe nisy omby mahidy, nisy omby matavy. Dia avy eo ny voalaza tamin'iny dia hisy mosary. Dia rehefa fantatry Josefa fa hisy mosary dia nanana fahendrena izy ataontsika nangona. Dia avy eo Josefa no lasa nizara ho an'ny rehetrarehetra rehefa avy eo. Sahala amin'izay koa tsika eto Madagasikara, manana tantsika, manana fahafahana manao tsika, manana vokatra tsika. Indraindray tsika te hitsoka hialy eto Madagasikara, indraindray tsika te ho any Europa, indraindray tsika te ho any amin'izao. Tompo samy manana ny fomba hitondran'ny olona, tsy mametsiny an'izaniza. Fa raha eto ny ametrahan'ny tompo anao, miasa
ataovy ny asa ataovy zay rehetrarehetra azo atao ny zavatra misy de lazaiko anao zay hoe mikorotana zao ny toe-karena iraisam-pirenena miena zao ny vokatra midy ny orinasa betsaka ny tsy anasa de anatona isy fanampiana afaka ho ataonao rehefa avy eo. Za tsy manao politika ary za tsy anaty antoko politika fa izay tsy anaty politika ary zay tsy anaty antoko politika ary tsy manao politika fa mijery ny zava-misy miaina ny zava-misy mandinika zay tsara raisina zay tsy mety arenina zay koa ny toetra mila petraka amintsika fa betsakitsika ny mametsiny lava fotsiny betsakitsika ny manao alako bika tsy tiako tare fotsiny fa mba hovainy zay toepo zay kristianina nefa mivavaka nefa manana an Jesosy nefa tsy mety zay jereo zay zavatra tsara de isory de ankasitrao de amporisio ny olona zay zavatra tsy mety areno de atorohevitra ary indrindrandrindra hoeto-mbavaka de tsara ovy ambavaka inona ny ananatsika an Jesosy inona ny ananatsika ny tompo raha tsy hitondra ambavaka ny olona raha tsy metraka ambavaka ny olona hoeto ambavaka ny firenena hoeto ambavaka ny mpitondra ny lohan'ny fitondrana hoeto ambavaka ny mpanjaka hoy ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly hoeto ambavaka ny filoham-pirenena sy ny rehetrarehetra omeny tompo fahendrena izy omeny tompo fahaiza-manao izy ary zao koa ny zavatra tiako apetraka amintsika fa misy amintsika zany indraindray hoe miresaka fandrosoana zany de ohatrany hoe fandrosoana de ohatrany hoe tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany ohatrany hoe rehefa misy zavatra azo misy zavatra mety de tsy araka ny tenin'Andriamanitra nefa zay revo ny tokantranonao ianao manao zavatra mety ny ataonao rehefa mety ny ataonao hoe fandrosoana avy amin'ny tompo de rehefa hitanao fa te handrosy le malagasy de lazainao hoe fandrosoana maka izy tena zavatra amin'ny fahendrena araka ny tenin'Andriamanitra ny ty resahako anao ty hoe isy zavatra ho avy ao aorianao raha miresaka Madagasikara tsika raha miresaka ny Afrika tsika be da be ny anato zao nge zao raha miresaka vahiny tsika be da be ny vahiny lasa tamana mitoetra tia Madagasikara satria mahafinaritra ny tanàna mahafinaritra ny toerana any amin'ny province Nosy be Majunga Diego Tamatavy eto Antananarivo satria misy zavatra mety ary azo andraisana anazy tsara eto tamin'ny mamaky ny Baiboly tsika nakany Egypte ny zao tontolo zao satria nisy mosary ny empira zany ny Afrika zany no lasa nitondra famonjena ho an'izao tontolo zao zay ny zavatra nisy tao anatin'ny io tantaran'i Josepha io nisy fotoana ao anatin'ny mosary ao anatin'ny zavatra nanahirana de nitodika tany Afrika ambanibanina ny afrikanina ambanibanina ny Afrika ambanibanina ny malagasy ianao malagasy koa ary moa manambany malagasy ianao afrikanina manambany afrikanina fa ianao firenena nomeny Jesosy ho anao ianao de tanàna nomeny Jesosy ianao isaory zany eto ambavaka de ataovy zay androsony tena teitenenao am'zany fa Jesosy ho avy marina fa ho avy Jesosy fa mandrapiveriny Jesosy misy asa mila ataotsika misy zavatra mila mipetraka ataotsika ka misaora amin'ny malagasy ianao zay aloha zavatra anankiray zay marina hoe spirituel manana ny tompo mieritreritra ny any an-tany fa matoa anao malagasy misy zavatra napetraka zay zavatra anankiray koa de zao ao anatin'ny fanenjehana misy an'le hoe tribulation fito taona voalazan'ny Baiboly iny ianao sao de mieritreritra ifarana ny andro ifarana zao to zao tsy mbola ifarana mbola mitoy iny tantara be da be fa hoe fampiakaran'i Jesosy ny fiangonana ny efa ho avy fa ao anatin'izay misy an'le hoe tribulation fahoriana lehibe telo taona sy tapany sy telo taona sy tapany manaraka isy fanenjehana ao Europa sy ny maro sakaniazany io anenjehana ny kristiana hitsoka ty Afrika ny olona hitsoka ty Madagasikara ny olona fa ianao raiso tiavany vahiny mandraisa ny vahiny manomeza tanana manomeza ary manaova asa zay ataonao mamboly miasa manangana sy ny sisa tsy fahotana zany so de tsika de tsy hanao trano mahita olona manao trano ao de miteny hoe fahotana kosa tia Jesosy ho avy nefa ianao manao trano raha tarian'ny tompo ianao am'izay araka ny tokony ho izy mety misy mila an'io rehefa vitanao le trano tsy hainao nge Jesosy ny ray andro am' Jesosy arivo taona ary arivo taona ray andro ka ataovy le izy fa tsy ho voafetra an'izay be da be ny zavatra tiako zaraina amitsika fa zay ny tianako petraka hoe le fahazotona miasa eo ambany fitarihan'ny fanamasina ary amin'ny fahendrena fa zava-dehibe zany rehetrarehetra zany hoe tiavo ihany koa ny toerana zay nametrahan'i Jesosy ianao fotsimbary vary ianao napetraka eto Madagasikara ataovy zay ampandrosony manodidina anao sy eo aminao mitondra zay zavatra tokony atao mitondra ambavaka ny olona aza be fanakina foana fahatany fa mitondra zay fanatsarana ho an'ny firenena zavatra tokony apetraka zany dia efifarana le fotoana fa de mametraka an'izany eo amitsika hoe misy koa amitsika farany amaranako azy hoe miteny hoe ataovy amin'ny teny frantsay na anglisy na anina le toriteny apetraka amin'ny tompo zany ny fotoana mamety azy hoy tsika hoe ny zaza malagasy ihany tsy mahiteny malagasy tsy azony fa
petraka amin'ny tompo zany de izy atateraka azy misy raha lasaina-bavy moa afaka mandika an'iny a de voadika le izy a misy moa tena hoe tonga de itory am'izay fiteny zay de ho atao le izy fa manoratsika koa hoe ampianaro teny malagasy ihany ny zaza fa ilainy zay raha ohatra izy italiana sady mahay teny italiana izy mahay teny gasy raha frantsay izy sady mahay teny gasy a mahay teny frantsay sady mahay miteny a ny mahazo a ny manoratra zavatra tsara ihany koa ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ary tsara atao a de tiako atsipy amitsika tsy lalàna zany akory tsy didy fa mba torohevitra atsipy amitsika tsirairay avy zay fa tapitra ny fotoana amin'ny manaraka indray a ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy a ary mino hoe naray zavatra tsika ao anatin'izay hoe ny fahazotoana sy mihaino teny faminaniana hoe zavatra maromaro avy a fa Jesosy anandratra anao anandratra ny firenena malagasy sy ty Afrika ty ho fitahina ho an'ny hafa ho an' Jesosy ny voninahitra fahasoavana ao amintsika amen